Ramatoa hery Daniel Mpitandrina ny fiangonana Refi France no falindray miarabanao zay miay sy manaraka izao fandarana izao. Afaka niova ny fiainanao satria sitrapon'Andriamanitra ny apitsy mibadika ny tantaram-piainanao ho amin'ny tsara lavitra ary mitondra ny fiainanao amin'ny voninahitra, mankamy ny voninahitra. Dia izany indrindra no antony izao fandarana izao. Izarana aminao indray teny velona sy mahery, mamony sy manafaka, manasitrana sy manao fahagalagana. Ny teny hozaraiko ankehitriny dia ao amin'ny Jakoba 5:7-7. Izao ny voasoratra. Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy latsan'ny ranonorana, dia tsy nandatsaka ranonorana ny lanitra 3 taona sy 9 bolana. Ary dia nivavaka indray Eli dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Andriamanitra riavana dia tsy miova izy. Tsy zava-mahagaga zay tsy hainy, ary Andriamanitra mahay zavatra rehetra izy. Zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona nefa dia isika anaton'azy, isika hitady azy, isika tena tsy salasala fa hiantoraka aminy ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ady, ary eo amin'ny fiainantsika manontolo. Ary izany indrindra no antony izarako aminao ity tenin'Andriamanitra ity hoe Andriamanitra mpamaly vavaka, Andriamanitra riavana, ary tena hoe nivavaka koa manova zavatra. Inona ny olana eo amin'ny fiainanao ankehitriny? Na zavatsarotra mety lalovanao, manahirana anao, tsy hitanao ny vahaolana, ary tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana no itsaharana izany zava-manahirana anao izany. Te hampahery anao androany hoe manatonan'Andriamanitra, tontolo ny lanitra, ary mitadiavan'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy Kristy hoe zay rehetra mangataka no mahazo, zay rehetra mitady no mahita, ary zay rehetra mandondona no voany. Inona zavatra tsy hain'Andriamanitra? Hainy ao anatin'indray mipimaso ny mamonjy sy manafaka anao, fa ianao no andrasany hitady azy amin'ny fonao manontolo. Ao amin'ny Jeremia 5:20 ka ny 7:7 Andriamanitra dia milaza toy izao hoe ary hitady ahy izy hoy Andriamanitra dia ho hitany aho, ary raha hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho, ary raha andeha eo amiko ianareo sy hivavaka amiko dia hamaly anareo aho. Inona no mampisalasala anao? Sy antoraka amin'Andriamanitra, ary anao an'Andriamanitra ho mpamonjy anao sy ho sakaizanao. Raha napakevitrinao androany, tena nolotra ny fiainanao, ny mombanao manontolo, tena anjakan'Andriamanitra sy anjakan'ny fanahy masina milaza aminao aho. Tsy misy fahatiantoka ny olona rehetra zay nanao izany, ary Andriamanitra no mpamonjy morazo indrindra amin'ny andro fahoriana. Manova zavatra ny vavaka, ny tantarany Eliza nilazaiko tamin'ny voalohany teo manam-pirofo izany aho, mitona sy mampahery anao aho, mitadiavan'Andriamanitra. Asandrato ny feonao ankehitriny, aza miandro rahampitso, aza miandro eo rehefa manam-potoana, fa izao anio izao, asandrato ny feo anao, antsoy Andriamanitra, ary dia boray, ambarao aminy ny mavesatra rehetra ao anatinao, ny manahirana ny sainao. Milaza aminao fa nao asa mahagaga Andriamanitra, ampisy fiadananao amponao, ary amonjy sy anafaka aminao. Fa rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavakao izany ho hitanao fa Andriamanitra dia tena tia antsika zanak'olombelona izy. Ka dia mampahery anao olona hery vavaka tahaka ny Elia anie izaho sy ianao, olona tena tsy amelan'Andriamanitra mandra-pisehoany aman-kery eo amin'ny fiainantsika. Mahery izay indrindra. Tahiana Andriamanitra ny ianao mandra-pionay indray ary.